Tazavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ifamizarana torohevitra mahasoa. Falomerabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana tazavatana eto amin'ny 12 rehefa zoma faran'ny herinandro tahaka izao moa dia famondronana ny lohahevitra no enesina nandritra ny herinandro no ataontsika amin'izany. Ampatsahiviko fa resaka mombany bevoka mila manatona toeram-pitsaboana isika izay iarahana amin'ny dokotera Rantakisoa Voloniaina avy eo amin'ny MSM. Inona moa izany dokotera no mety risika miseho amin'ny vehivavy anankiray raha hoe mitondra voaka izy dia tsy manatona ny toeram-pitsaboana? Ny vehivavy bevoka dia mila fanaraha-maso ara-dalàna. Ny antony anatonana ny toeram-pitsaboana dia isorohana indrindra ireo loza mety iseho eo amin'ny fotoanan'ny fiterahana. Izay zany tena antony anatonana ny toeram-pitsaboana mba hisorohana ireo loza ireo izay maro dia maro tokoa na dia atao hoe efa nivonona tamin'ny fanaraha-maso ny voaka aza ny vehivavy bevoka. Inona izany ny risika mety iseho raha ohatra ka hoe tsy mandeha ety amin'ny toeram-pitsaboana ohatra vehivavy anankiray mitondra voaka dia roviana ihany koa izy no hoe tokony hanataon'io toeram-pitsaboana io? Raha vao mitondra voaka ny vehivavy anankiray mahatsapy izany fa hoe tara ny fotoanany dia manao fitiliana aloha, manao test ahitana hoe bevoka na tsia. Dia rehefa fantatra fa bevoka dia ilaina manantona toeram-pitsaboana satria mety tsy ho ao anatin'ny tranon-jaza ny voaka hoentinao, mety hisy problème, hisy olana ihany koa zany ao anatin'ny voaka io. Izay ny voalohany indrindra zany. Araha-maso manao échographie, manao analyse izy tsika fitenenana anazy dia manao ireo zavatra rehetra takin'ny fisafona. Izay zany ny atao raha vao bevoka. Eny anelanelany eny indray rehefa mihamandroso ny voaka dia ilaina foana fanatonana toeram-pitsaboana satria betsaka ireo zavatra mety hitranga mandritran'iny fitondrana voaka iny. Amin'ny fotoana fiterahana ihany koa dia ilaina mihitsy toeram-pitsaboana satria misy ho antsika indraindray amin'ny toerana tsy azo antoka nefany ilay vehivavy efa mety misy olana nandritra ny fotoana fitondrana voaka dia rehefa aveo tonga amin'ny fotoana fiterahana ny tsara indrindra dia toerana azo antoka ny terahana mba hisorohanareo loza ireo satria mety maromaro ihany ny zavatra mety iseho amin'ny fotoanan'ny fiterahana. Mety hisy loza zany ohatra hoe mandeha raha alohabe, vaky ranon-dohany alohabe, indraindray marary be loatra le fihetsehan-jaza tsy arakaraky ny fisokafan'ny vozon'ny tranon-jaza. Reny zany mila andraisana fepetra. Dia izay ny tena antony andehanana hoe tobim-pahasalamana fa tsy toerana tsy azo antoka. Raha vao mahatsapa hoe mitondra voaka ny vehivavy anankiray dia mila manantona toeram-pitsaboana efa voaofana ao amin'izany. Ny mpandray amin'ireny dia efa nofanina manokana mihitsy handray an'ireo vehivavy bevoka, mahafantatra tanteraka ny zavatra rehetra atao amin'ny fandraisana tanana ny vehivavy bevoka. Dia mila mahatoky tsara ny zavatra andehanantsika ihany fa mandray an-tanana antsika ireo mpitsabo sy rasazy ireo. Dia izay indray aloha fandaharantsika tamin'ity andro an'ity dia mba fotoananao amin'ny herinandro tahaka izao indray veloma tompoko. Tazavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ifamizarana torohevitra mahasoa.